misaotranao Jesosy malalo satrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetra betsaka amponaya koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetra betsaka amponaya iroteny avy aminao itoetra betsaka amponaya. miarabanao indray tonga amin'izao fotoana fiarantsika mianatra ny ten'Andriamanitra izao. Andeha isika aloha hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay noho ny fitahinao, mideranao izahay noho ny hatsaranao, mankalaza anao noho ny fahasoavana izay omenao anay ao amin'i Jesosy. Tao amin'ny fanahinao izahay ka afaka miaino eto an-tongotrao ny teninao izay tianao ampitany aminay indray, koa dia mitenena amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary aoka izay mba akamamy ny famarinana izay ampahafantarinao anay. Ka io manokana izao mpiaino izao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatentsika androany dia hoe baiko tsy azo ampifamadiana. Baiko tsy azo ampifamadiana. I Jesosy ny loharan'ny fiainana, ary rehefa mankatoa azy isika dia manandrana ilay fiainana mikoriana ato anatintsika. Misy velom-panontaniana hoe ny fankataovana ve izany ny fepetrazoana fiainana ao amin'ny Levitikosy? Mampianatra amin'ny Baiboly fa matetika no miankina amin'ny fankataovan'Andriamanitra ny fiainana, ny fifaliana ary ny fahafaham-po. Saingy ny fiainana mandrakizay kosa dia miankina tanteraka amin'ny fibebana sy ny finoana Kristy. Ny asa tsara nataon'i Jesosy ho antsika irery ihany no azo mpamonjena. Nazarazarainy fanasokajiana ivelany aza isika dia iray lasaka avokoa satria samy miankina tanteraka amin'ny fahasoavan'i Kristy mba ho fonjena. Anisan'ny famarinana mahatalanjona indrindra ao amin'ny Baiboly no hoe rehefa manandrana ny hatsaram-panan'Andriamanitra tsy misy fepetra isika, antsoina hoe fahasoavana, dia mahazo hery avy any ambony mba handresentsika ny ota sy ny sakana ary ny zavatsarotra eo amin'ny fiainana. Vakino tantaran'ilay vehivavy avy nijangajangana ao amin'ny Jaona toko 9. Nentina teo anivon'ny vahoaka izy ary nomelona ho nijangajanga. Maro ny tsipiriny tsy fantatra ao amin'io tantara io toy ny hoe aiza ilay lehilahy niaraka taminy mba ho tsarainy. Saingy nentin'izy ireo teo amin'i Jesosy izy. Azo antoka fa tetika mandrina azy amin'ny teniny sy azona mamono azy zany rehetra izany. Tsy nilatsaka tao amin'ny fandrika nefa Jesosy fa nandohalika nanorotra tamin'ny tany ny fahotan'ireo mpiapanga mba ho hitany rehetra. Niala faingana tsirairay ireo mpitari-pivavahana. Rehefa mifampidinika fo tamin'ilay vehivavy Jesosy dia nanao hoe izao koa dia tsy manameloka anao. Mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza mandota intsony. Io no anisan'ny teny mafonja indrindra natao ho an'ny olona maloto fitondran-tena kanefa maniry hanana fiainana madio sy masina ho an'Andriamanitra. Mario fa tsy mifamadika tahaka ny ataon'ny maro ankehitriny ny baikon'i Jesosy. Tsy nilaza taminy izy hoe aza manota intsony vao namela ny helony. Hitanao ve fa azo resena tsara ny fahotana noho ny fahasoavana? Mahagaga, mahafinaritra indrindra raha toy izany koa ny paikadintsika nampiana ireo izay miady amin'ny falotom-pitondran-tena ao am-piangonantsika sy any amin'ny fiarahamonina misy antsika.
saintsainy zay voasoratra ao amin'ny Levitikosy 7:20 ary jereo no miresaka an' Jesosy ao. Nivakitsika tany ampiandohan'ny herinandro izy ty le hoe aza mandry amin'ny vadiny namanao andoto ny tenanao aminy. Famelan-keloka no nomen'i Jesosy voalohany vao fibebahana. Ino no ambaran'izany momba ny toetrany? Tsy manome fanantenana ho antsika ve zany? Inona no azontsika atao hanampiana ireo izay ao anatin'ny falotom-pitondran-tena mba atsapany fitiavana sy tsy fanelikiliana ka angatahany fanampiana? Toy ny mazatra ve sa hafa ny fahitanao an' Jesosy eto? Inona no asetrinao aza ny fahitana an' Jesosy izany? Ny fahasoavana izay manome antsika fandresena na dia mpanota matevi-koditra aza ny fijerin'izao tontolo izao antsika. Izany ny lesin'androany. Fanantenana ao am' Jesosy irery ihany. Ka dia raha maniry tsika miala fa raha tsy mpitondran-tena zay mangeja atsika dia fanantenana ao antsika Jesosy. Ary zao famelan-keloka nomeny zay vao fibebahana. Tsy nasiany condition famelan-keloka. Fa rehefa niaiky le vehivavy dia nahazo an'izany famelan-keloka zany. Ohatran'izany koa no amelan'i Jesosy ny helokontsika. Andeha isika hivavaka angata-pamelan-keloka sady hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny famelan-keloka izay omeny. Mankasitraka noho ny teninao izay tena mampahery tamin'ity androany ity. Mangataka zahay tahaka an'ilay vehivavy tratra ola-tanana njangajanga mba avelao koa ny heloka tsirairay avy. Raha voageza ny fahalemena isan-karazany izay, anatin'izany mety fahalemena amin'ny ara-nofo, mety eza mila heloka anay ary omeo anay ny hery ahafahana mandresy ny ota. Ka sy ho manongana ny fiainan'izao mpiain'izao tompo malalo. Tonoana havavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary soa ary mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.